Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Talata 13 febroary 2020 andro 17 mbola andiniana eo amin'ny sahan'ny FJKM ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny izay rehetra sady voantso no marina ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ivavaka isika. Saotra dera laza Tompo no atolotra eo anao fa tsy mitsahatra maneho ny famindraponao ianao. Efa famindrapo sy fitiavana no amelanao anay mbola anana anjara fizarana amin'ny filazantsara anao amin'ny alalan'ny tambazotra tseratsera amin'izao anio izao. Ko momba anay Tompo ka ny bizara, ny teny dia ho tendrenao ny lelana ka tsy hisy voambara fa tsy ny sitraponao rery. Ary ny mpiaino dia anao ihany koa no mbola anohina ny fon'izy ireo ka andraisan'ny teny ho latsaka ao am-pony ka ho tonga ho tena fiainany. Mpanompo tsy mahasoa koa izay Tompo, tsy mendrika, tsy tanteraka ka mbola mangataka amin'ny famindraponao mba amelanao ny elokay. Dia misaotra Tompo fa tena tsy mahafoy anay tokoa ianao ka mamela ny elokay koa manatre Tompo izao fotoana izao mba ho vonina ohatraohatrany no iseho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha eo. Amen. Ny mofinaina voalahatra an'io dia ao amin'ny bokin'ny Nehemia toko 5 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny andro 420 tamin'izany volan'izany dia niangona ny zanak'Israely sady ny fahadianina no samy nitafy lamba fisaonana sy ny ositany. Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny eloky ny razany. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerany avy izy dia namaky ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'i Jehovah Andriamanina tamin'ny apa-efatry ny andro. Ary tamin'ny apa-efatry ny andro koa dia nitsotra sy niankohaka teo anatrehan'i Jehovah Andriamanina izy. Ary Jesosy sy Bany sy Kadmiela sy Sebany sy Bony sy Serebi sy Bany ary Kenany dia nitsangana teo ambony lampiazon'ny Levita ka nitaraina mafy tamin'i Jehovah Andriamanina. Ary hoy ny Levita dia Jesosy sy Kadmiela sy Bany sy Asabny sy Serebi sy Ody sy Sebany ary Betai mitsangana ka misaoran'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Ary saorana neny anaranao malaza izay voasandratra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ianao dia anao rery ihany no Jehovah. Ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Ary ianao no mamelona azy rehetra ary ireo maro any an-danitra samy miankohaka eo anatrehanao. Ianao ny Jehovah Andriamanitra izay nifidy an'i Abrahama ka nitondra azy nivoaka avy tany oran'ny Kaldiana sady nanao ny anarany hoe Abrahama. Ary ianao nahita ny fony ka natoky teo anatrehanao ka dia nanao ilay fanekena taminy hanome ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Jebosita ary ny Girikasita ho an'ny taranany. Ary efa nahatanteraka ny teninao ianao satria marina ianao. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ny ty bokin'ny Nehemia izay angalana ny fampianarana amin'ity an'ity dia any amin'ny toko voalohany dia ahitana fa na mbola tsy tavaverina niaraka tamin'ireo efa afaka tamin'ny fahababoana azy Nehemia dia nahazo vaovao hatrany mahakasika ny Jiosy
izay tafaverina avy any an-tsisy tany. Izany nahalalany fa mitondra latsa sy fahoriana be ireo, ary voarodana ny manda ary may ny vavady ao Jerosalema. Nitarika azy hivavaka sy hitalao amin'Andriamanitra izany, ary valim-bavaka no azony tamin'ny famelan'ny ampeorora andehanany anarina ny simba sy ny rava any an-tanindrazany. Vavaka ny toritory fo, mibebaka sy mitalao mangataka fifona no nataony tamin'izany. Eto amin'ity toko 7 voalahatra mofinainan'io ty koa dia mbola fanehoana fibebahana ka andeha mentsika aloha hevitra hoe ny olona mibebaka amin'Andriamanitra. Ka hozaraintsika roa zany loha hevitra zany, ka ny voalohany dia hoe ny olona mibebaka amin'Andriamanitra dia maharitra mamaky soratra masina sy mivavaka. Ary ny tapany faharoa dia hoe ny olona mibebaka amin'Andriamanitra dia manaiky ny fahefan'Andriamanitra pahary. Neo jerentsika ary ny tapany voalohany teny hoe ny olona mibebaka amin'Andriamanitra dia maharitra mamaky soratra masina sy mivavaka. Taorin'ny fifaliana tamin'ny avy tamin'ny mandany Jerosalema io, izay hitantsika eo amin'ny toko 9 dia niatsiaro-ny tsy fantanterahany Jiosy ka naneo fibebahana rodibe. Tamin'izany fotoana izany dia endriky ny fifonana sy fangatapa-melana, ny fanetretena, ny fifadien-kanina sy ny fitafiana lamba fisaonana ary ny fiosonana lavenina. Eto dia miampy ny famakinany boky ny lalàn'Andriamanitra izany, ary tsy fotoana fohy fa fotoana lava dia lava tokoa. Manamarika amintsika izany fa tsy mpiaino, fe-mpiaino fotsiny eto ny olona, fa mpiaino, mandalina, mianatra, mankatoa sy miaiky ny aina amin'izany lalàna sy fitsipika izany. Tsaroana eto tokoa ny hoe Ray Masina, manamasinana ihany famarinana ny teninao ny famarinana. Manambara izany fa ny tenin'ny tompo dia teny famarinana. Sy ny hoe fanilo ny tongotra sy vahazavan'ny lalako ny teninao. Dia eto ny tenin'ny tompo manambara amintsika fa mpitarika ary mitsinjo amin'ny lalaka liantsika eo amin'ny fiainantsika ray amanontolo. Izany mbola manambara amintsika indray fa ny fibebahana dia fiverenana ao amin'ny tompo, ary ny fiverenana ao amin'ny tompo dia ny fiainana ny teniny, fiainoana, famakiana, fianarana sy fandalinana ny teniny. Ary eo amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia maro ny sehatra ahafahana miaina izany. Ny sampana ao amin'ny fiangonana, ny sampan'asa, ny asa iombonana dia ny sehatra fanofanana laika isa-tokony. Mipetraka aretin'ny fanontaniana hoe maharitra ary ve isika ankehitriny raha adiny 3 izany no mianatra ny soratra masina samy mandiny tena. Fa ankoatra ny faharetana tamin'ny famakinany sy ny fianarana ny soratra masina dia tsy nitsahatra ny vavaka ihany koa ny olona na ny Israelita. Hitantsika izany ao amin'ny 7 tapany B. Ary tamin'ny ampahefatry ny andro koa dia nitsotra sy ny ankohaka teo anatrehan'i Jehovah Andriamanina izy. Ny vavaka dia fanehoana ny firesahana amin'ny tompo sy fangatahana izay ilaina eo anatrehany. Efa voalaza sy farentsika matetika fa ny vavaka manova zavatra raha tanterahana ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana. Ny epistily voalohany Tesalonianina toko 5:17 dia manambara hoe mivavaha ka aza mitsahatra, fa ny ataontsika rehetra dia ilaina entina ambavaka avokoa. Aiza hoaiza tsika amin'izao fotoana izao amin'izany faharetana mivavaka izany. Amin'izao raha vao lavalava kely ny fampovavahana dia ao no matory ampitoerana
ao ny mivoaka sy miditra ny fiangonana, ao ny mimonmonina, ary ao mihitsy ary no mitady fiangonana hafa manafoy ny fotoana mba hahafahana mbola manatanteraka ny sitrapona dia andro ny tompo ary. Tsy foy an'ny tompo tokoa ny fotoana ho azy, fa mbola mandeha araka ny sitrapo sy ny fandriany tena ihany tsika rehetra, ka mitady fanompoam-pavahana fohifohy mbola hahafahana miaraka amin'ny namana, mitsangatsangana, eny manatanteraka izay filana manjaka eto amin'izao tontolo izao rehetra ihany koa. Koa raharavina izany dia ny olona mibebaka an'Andriamanitra dia mila miorina ka maharitra mamaky ny soratra masina sy maharitra mivavaka ihany koa. Fa ny tapany faharoa, raha ny tapany faharoa indray no jerentsika dia ny hoe ny olona mibebaka amin'Andriamanitra dia manaiky ny fahefan'Andriamanitra pahary. Efa foambara fa fotoana nanehoany ny zanak'Israely ny fibebahana ny eto amin'ity toko fa 5 ity, izay ametrahantsika amin'ny fampianarana ao anatin'izao mofinainy izao. Ny fibebahana dia mampiorina finoana ihany koa. Atao ahoana moa no angata-pamelana raha tsy eo ny finoana, fa Andriamanitra maro-po sy mpamindra fo no ivavahana sy angataha-pamelana. Izany finoana izany no mampiverina indray, eny mampiverina antsika indray eo amin'ny tompo ka miteraka ny fanekena sy ny fankatoavana azy. Ny olona no miovaova, fa Andriamanitra tsy miova ary maharitra mandrakizay, ary izay no ametrahana ny finoana sy angatahana-pamelana ao anatrehany, satria izy eo foana ary miaino sy miandry antsika mandrakizay fahefana eo am-pelantanana izany. Hoy ny 15 ao anatin'ity mofinainy ity: mitsangana ka misaoran'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Dia Andriamanitra mandrakizay tokoa io, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra tsy mahafoy atsika. Fa ny finoana ihany koa dia mitarika atsika ankatò fahatokana, ary tsy misy Andriamanitra hafa fa tsy Jehovah Tompo ihany. Toy izao no ambaran'ny tapany voalohany amin'ny 5. Ianao dia anao irery ihany no Jehovah. Eny, ny finoantsika izany dia mamaritra fa tsy afaka manan'Andriamanitra hafa isika. Andriamanitra afaka mamaly ny vavaka izay asandritsika, fa Jehovah irery ihany ilay tokana, tsy misy toa azy. Fa ny finoana ihany koa dia mampanaiky fa Andriamanitra pahary nanao izao rehetra izao io Andriamanitra tokana tsy miovaova io. Ny tohiny eo amin'ny 9 amin'ny mofinaina dia manao hoe: ianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitra mba amin'ny izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra ao aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra samy miankohaka eo anatrehanao. Efa fampianarana ny ainana teo anivon'ny tontolo kristianina tokoa ny hoe Andriamanitra pahary, ilay Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra mbola miazona izao rehetra izao, ka tsy mampikorotana ny tontolo izay ny apetrany mba hahafahantsika zanak'olombelona miaina sy manjaka eo anivon'ny izao tontolo izao ihany koa, manjaka amin'ny nahariana ka tokony hikolo sy hikarakara izany. Fahefan'Andriamanitra ny fahariana izao rehetra izao ihany koa. Eny, tsy misy ny toa azy. Fa Andriamanitra ihany koa dia mifidy ny olona sy mahatanteraka ny fanekena izay nataony ihany koa
izay ametrahana ny fanorenana ny finoana. Ny fidy any Abrahama ho rain'ny firenena rehetra izy, ary ny finoan'ny Abrahama no nisaina ho fahamarinana. Fa nanao fanekena tamin'ny Abrahama ihany koa izy ny amin'nomezany azy tany soa olovany. Tsy manadino ny fanekeny ny tompo fa mahatanteraka izany. Hoy ny tapany farany amin'ny 19 ary efa nahatanteraka ny teninao ianao satria marina ianao. Ary tena marina tokoa ilay tompo izay ametrahantsika ny fanantenana satria tsy miova izy. Ka na toy inona tsy mifamendrentsika dia tsy manadino izany fampanantenana nataony izany ny tompo Andriamanitsika. Mitarika itsika aritra amin'ny famakina ny soratra masina sy aritra amin'ny fibebahana izany finoantsika ilay Andriamanitra tokana tsy misy toa azy zany. Koa eto dia mampahery antsika rehetra, mahereza. Ary apetrao amin'ny tompo-tsy toa ny fanantenantsika amin'ny tena fiainana dia ilay fiainana tsy hita nefa maharitra mandrakizay. Zay rehetra nambarantsika izay dia tena mamatotra tokoa fa ny olona mibebaka dia maharitra amin'ny famakina ny soratra masina, maharitra amin'ny fivavahana, manaiky ny fahefan'Andriamanitra pahary, satria ny fahefan'Andriamanitra no mbola mihazona izao rehetra izao ka mamela antsika hanana fiainana eto anivony izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ivavaka isika. Iny tompo mbola manantitra ny saotra ny terany laza aminao indray izahay amin'ny nanomezanao ny teny tamin'ny ty androany ity. Ny teny izay mampiorina anay tokoa amin'ny finoana satria ianao ilay Andriamanitra tokana, maharitra mandrakizay, Andriamanitra tsy mahafoy anay na dia tsy mendrika sy tsy tanteraka ary izay. Andriamanitra mampiorina anay ao anatin'ny finoana tokoa ary manome anay ny teny izay entinay miorina ao anatin'izany finoana izany. Misaotra tompo satria ny teninao tokoa no tena fiainana. Ny teninao no mamaharitra ny lalana momba anay mba hanananay ny fanantenana dia ny fanantenana amin'ny tena fiainana tsy misy fahalovana, ny fiainana maharitra mandrakizay, ny tsy hita kanefa ametrahana fatokiana sy finoana. Mombary anay tompo, momba anay mba ho sahijoro izay iaina amin'ny teninao amin'ny andavanandrom-piainanay iray manontolo. Ary mba hahafahanay mihena ny teninao izany dia ataovy afaka mianatra ny teninao izay isan'andro. Dia mangataka izay tompo, mangataka ho an'izay rehetra miaino izao fandaharana izao mba tsy olona ompiaino fotsiny fa olona mpiaino sy mpakatoa ny teninao ihany koa ka say hianatra sy handalina ny teninao ary hiaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany, tenin'Andriamanitra izay fanantenana tanteraka tokoa. Dia mbola mangataka ihany koa izay tompo ho an'ireo sehatra rehetra mampianatra ny soratra masina, eo ny sampana ao amin'ny fiangonana, ny sampana azy, ary eo amin'ny ombonana dia ny sehatra fanofanana laika, ny fikambanana. Ianao anie mbola any amin'ny voninahitra ao sy ny fahasoavanao amin'izy ireny ka ahafahany manatanteraka ny iraka izay nampanaovinao azy ka tena ho mpampianatra feno sy vonto ny filazantsaranao izy ireny ka amoaka olona afaka mizara ny filazantsaranao sy ny teninao ihany koa. Dia mivavaka izay ho an'ny firenenay mba ho firenena anana Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, satria
izany no fanantenahanay mba hananany ity nosina ity ny tena fiadanana tokoa, ka handraisan'ny olona rehetra ny fanahy masina, ka handraisan'ny mandray ny teny, eny ny teny zay tsy iza fa Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, ka hitarika amin'ny fitantanana ny firenenay mba ho tahafavoaka amin'izao fahasemporana sy fahasairanana izao zahay. Ny Tompo ataovy mandray ny teninao ary ny mpitondra, ny mpitantana rehetra eto amin'ny firenena ity, ka iorina ho amin'ny finoana, ka tsy hisy ho tanteraka ary tsy hisy ho ataon'izy ireo afa-tsy ny sitraponao rery ihany. Misaotra ray io, misaotra amin'ny fitahihana rehetra efa ny tantananao anay rehetra. Dia manandram-bavaka izay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary sitrakay manambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara nampianarin' Jesosy Kristy manao hoe dia misaotra ny tompontsika amin'ny fahavitana soamantsara ny fizarana ny mofinaina tamin'ny ity androany ity, koa raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hita ianareo ny Tompo ka hiaro anareo, ampamiramiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.